sokatra ny kianjan'ny 13 ary rehefa hitantsika reny nefa nisy ny alabato manara-penitra hita efa teny am-pelantanana efa nijoro koa ireo ataoko hoe chef district tarihan'ny prime ministre Mahafaly Olivier jereo daholo le arsivanareo fa misy an'izany efa vonona chef district ary nilaza nanambara tamin'izay tao fanaraka tamin'ny président Ravalomanana dia ozy izy hoe tsy hiala amin'ity tahiny tsy avelantsika maina foana zao zavatra zao eny niseho ny fiovana hevitra tonga teny amin'ny ACC izy tonga teny Mahamasina izy izahay mbola mifampitolona teny Akanja miaraka amin'ny namana miaraka tena hoe namony tena reny ny vokany nanaiky izy ary teo kosa aloha nampisaraka ny dia hoe atroko lazay zany ina moa ny anafianana zany tsy hitako problème amin'izany da hoe niona izy mirahalahy vitako nampiaonan'izy mirahalahy mianaka tamin'ny septambra lasa teo Ravalomanana ny tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io ary izy mamono antsika i fitondrany Rajoelina iny hoe tsy matanjaka be araky ny ataony amin'izao fotoana izao raha tsisy ny Ravalomanana miaraka tsikovakomba aminy tsy maintsy nivoaka tamin'ny fahangina ny Tahina Razafinjoelina candidat be ny tanàn'ny Antananarivo renivohitra manoloana ireo fiantsina ady fandrangitana fandotona ataony ireo mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara na TIM tsy mpikambana tsotra ihany no manao zany rehetra zany fa enina dia manana ndraikitra ambony ao amin'ny antoko tiako Madagasikara azy ao anatin'izany ihany koa ny solombavam-bahoaka sy ny sisa isanandro rangitina iantsina ady Tahina Razafinjoelina lazaina fa Jodasy mpamadika devoly misy aza mahasamylaza ary manohatra ny Tahina Razafinjoelina tahaka ny biby mbola nieritreritra saika angina ihany izy satria efa ela no nandefitra nangina mba ho fanajana eo amin'ny sampanohitra fa voamay nirongatra ny fiantsina fandotona sy fametavetana ataon'ireo mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara mbola nialanenina ihany izy nandefa hafatra miafina tamin'ny candidat ny antoko TIM eto Antananarivo renivohitra tojo Ravalomanana zany raha marimarina kokoa fa tsy nisy valiny mandraky ty androany araka zany rehetra zany dia tsy maintsy nanokana fotoana izy nanao ampamoaka nivoaka tamin'ny fanginany daholo ny mpanaraka toeram-pirenena sy mpaneho hevitra politika Generaly Désiré Ramakavelo Mpanakanto Bodo ary Kotililahy Maitsoambo daoary mety maro ny ametra-panontaniana manoloana ny ampamoaka nataony Tahina Razafinjoelina omaly 12 Novambra 2024 hoe fa maninona no nangina Tahina Razafinjoelina atramizay fa maninona izao ankaiky fifidianana zao vao miteny te amingana candidat ve sa inona ny tena antony teboka vitsivitsy no nentiny Tahina Razafinjoelina namaly an'izany ny voalohany ary kanefa nolazainy teo aloha no ny fiantsina ady fanosoram-potaka ary ny fametavetana ataony mpikambana ao amin'ny tiako Madagasikara no antony mahatonga azy ilazany marina satria manana ny marina izy raha ohatra ka tsy miteny manoloana ireo fanosoram-potaka sy fametavetana zay ataony etsy ambadika midiky zany fa manaiky sy manamarina ny fandotona sy fanosoram-potaka zay ataony mpikambana ao amin'ny TIM ny antony faharoa dia zao niezaka nangina izy no ny fanajana ny ray aman-dreny ara-politika dia tsy iza zany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana ary mbola mametraka ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ray aman-dreny ara-politika mandraky ity androany izy satria maro ny traikefa azony tamin'ity ray aman-dreny ara-politika ity no tsy peny mazava tsara na dia ilazany marina aza izy tsy manana olana amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ny fomba fijery ara-politika no tsy tovian-kevitra porofon'izany dia zao naratra mafy i Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny etsika fotsy ary ny rany rehetra nahita fa voatifitra teo amin'ny tongony vokatry ny tifitra zay nataon'ireo zandary na miaramila misarotava i Tahina Razafinjoelina no nanampy azy nibata azy ary nitondra azy tany an-tranony mpifaninana ara-politika izy ireo tamin'izany satria candidat ho filoham-pirenena izy ireo ary nasehony Tahina Razafinjoelina tokoa fa tena ara-politika ihany izy ireo mpifaninana ary afaka mijoro vavolombelona amin'izany rehetra zany Andriamatoa Marc Ravalomanana leoan'ny fametavetana ataony TIM fanaratsiana sy fanosoram-potaka ataony mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara Tahina Razafinjoelina no porofony tao anatin'ity ampamoaka ity fa tsy izy no mpamadika fa Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Marc Ravalomanana no mpamadika ny tolona ary nanao fifanarana ambadika fifanarana ara-politika niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana ny fanesy teto amintsika tao anatin'izany ny taona 13 sy 14 15 sy 14 20 sy 14 enina dia fifidianana filoham-pirenena zay natao voatsela tamin'ny taona 13 sy 14 lasa teo aza nanao fifanarana politika i Andriamatoa Marc Ravalomanana
natombony tamin'ny fifanarana politika ambadika izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 2024 ny ampamoaka izay nataony. Niarany rehetra nahalala fa alabaty no nahalana ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny taona 2024 ary marobe ny provoangona tamin'izany. Efa vonina daholo ny ekipa, ohatra ny vahoaka efa navaky ny kianjan'ny 13 Mai, vonina daholo ny chef district nanao fanambarana fa nisy ny fanovana vato tany ambadimbadika tany. Efa vonina ihany koa ny préfet enina de premier ministre tamin'izany azy Andriamatoa Mahafaly Olivier vonina hitaky ny rariny. Tao anatin'izay hafanana ny rehatra izay tsy nisy nahalala izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana tany ambadimbadika tany. Ka izy ireo nanao fifanarana tany ambadimbadika tany, nanao fionana. Ary Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana no vavolombelona amin'izany ary tompona andraikitra ny fampionana azy ireo. Nivoaka ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Naharitra adiny roa sy fefany teo ny faharetan'ny fitsarana. Tsy niova firy tamin'ny vokatra vonjamaika navoaka ny CENI ny fa 24 ny volana Desambra lasa teo ity vokatra navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity. Ravalomanana sy Rajoelina hatramin'ny nameran'ny Rajoelina nisy fandaminana natao foana. Mandraky ity ny androany, za tsy milaza hoe nahatroko lazay zany, inona moa ny anafianana zany, tsy hitako problème amin'izany da hoe niaona izy mirahalahy, vitako nampiaonan'izy mirahalahy mianaka tamin'ny septambra lasa teo. Ny tena mampalahelo dia zao, ny vahoaka namaky ny 13 Mai, taony naratra, taony voasambotra, ary nisy aza nitsoka ny velany toa ny fanirisoherinevo no ny faninjehana mafy loatra. Nefa tao ambadimbadika tao Andriamatoa Marc Ravalomanana, filohan'ny antoko-tiako Madagasikara, nanao fifanarana nanaiky ny valim-pifidianana ametraka ny Andry Rajoelina eo amin'ny toerana. Dia mbola sahy milaza ihany fa Andriamatoa Taina Razafinjoelina no Jodasy. Araky ny horonan-tsary naseho antsika voalohany iny tamin'ny taona 2024 ary tamin'ny taona io nahatonga anay nisitaka tsy nitovy hevitra intsony ara-politika. Efa hitantsika tamin'ireny sary ireny fa nisokatra ny kianja, sokatra ny kianjan'ny 13 Mai. Ary efa hitantsika ireny nefa nisy ny alabato manara-penitra, hita efa teny am-pelantanana, efa nijoro koa ireo ataoko hoe chef district tarihan'ny prime ministre Mahafaly Olivier. Jereo daholo le arsivanareo fa misy an'izany. Efa vonina chef district ary nilaza nanambara tamin'izay tao amin'ny hôtel Colbert hoe nasaina nanova vato izahay. Zany hoe efa mazava be zany fa alabato ny 2024. Efa tratra daholo le profo. Ary ny tenanay dia anisan'ny namono tena nahatratrarana an'izany profo zany. Namono tena. Dia tena mifanaraka. Fanaraka tamin'ny président Ravalomanana dia ozy izy hoe tsy hiala amin'ity tahiny. Tsy havelantsika maina foana zao zavatra zao. Eny, niseho ny fiovana hevitra. Tonga teny amin'ny ACC izy, tonga teny Mahamasina izy. Izahay mbola mifampitolona teny an-kianja. Miaraka amin'ny namana, miaraka tena hoe namono tena. Tsy le voafitaka loatra ny olanay. Tsy izany. Fa ny olanay dia resaka fifanajana. Aina neny natolotray ho an'ny firenena. Aina. Ny sasany taminay tsy maintsy nitsomponenana tany ampita. Aina no natolotra. Fa maninona raha mba mifampilaza tamin'izany hoe ajanondry zareo fa zao fanapahakevitray. Zany antsoina hoe fifanajana. Farak'izay bitika sy kely zany. Fa tena ilainy zany satria namono tena ho aho. Namono tena ny akamaroan'ny olona fa izahay koa tao anatiny. Eo ihany ny tenanay fa le olona sasany naratra. Ny olona sasany tena zay le kely ny politika ary olona tsy fitapitaka foana. Andao mba tsorina ny resaka hoe tokony mba nitenenina hoe aleo zareo mijanona fa hanaika an'io raha io zahay. Dia iny le mahatonga ny hoe nisy fionana tapo ny teny amin'ny trano fonenana manam-pahefana afrikanina ray teny Ambatobe teny. Dia tsy fantatra moa izay avany fa rehefa avany izy dia ireny ny vokatra. Azoko lazaina zany fa accord politika ny valim-pifidianana 2024. Tokony ahita mazava an'izany. Ary ka rehefa nolazaina teo tsy vao androany na tsy vao tamin'ny 2024 na 2024 i Andriamatoa Marc Ravalomanana no namadika ny tolona.
fa efa nanombo raha araka ny fitadidian'ny Andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Ho antsika izay mpanaraka toetra rahampirenena dia nalala tsara fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Jean-Louis Robinson no tafavoaka mpandresy tamin'ny premier tour. Rehefa natao ny deuxième tour dia nivoaka mpandresy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay notohanany Andriamatoa Andry Rajoelina filohantsika ankehitriny. Araka izany rehetra izany dia tsy nanaiky io valim-pifidianana io ny Antoko Tim ary anisan'ny nasaina nankeny amin'ny kianjan'ny 13 mai i Andriamatoa Tahina Razafinjoelina hitarika ny vahoaka. Akory nefa ny aterana fa tsy nisy nahalala, efa manao accord tao ambadimbadika tao i Andriamatoa filoha Andry Rajoelina sy filoha teo aloha Marc Ravalomanana. I Tahina Razafinjoelina ho izy tsy nahalala ninina fa tompoko lahy chef délégation tamin'izany no niantso azy sy nampafantatra azy fa tsy misy tokony antony andehanana iny amin'ny 13 mai satria efa vita ny fifanarahana ara-politika teo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy filoha Andry Rajoelina. Araka izany rehetra izany, mahatsikatra ihany Tahina Razafinjoelina tamin'izany, tsy misy ny fampilazana mialoha ary mazava ho azy fa tsy misy fifanajana, tsy misy fanisina asina ny fitondrana ain'olona teny amin'ny 13 mai. Fa niezaka nangina sy nandefitra ihany izy tamin'izany, na dia hita fa tsy nandeha amin'izay laoniny ny fitondrana ny antoko tiako Madagasikara tamin'izany, indrindra fa ny raharam-pirenena. Vita ny 17 nivoaka ny saritsarina valim-pifidianana. Ny rahana ny tenako, Tahina, tario ireo olona ireo miala eo Magro ho any amin'ny 13 mai. Araka ny mahampitolona ny tena, dia nivoaka amin'ny Magro, nahazo any Posary iny, andeha hamonjy eny amin'ny 13 mai. Efa niatrana ny miaramila. Niantso ana chef de délégation, tompoko lahy Recteur Velomano. Téléphone anazy, Tahina, fino ty ataony lahy, any tenen'ny ray aman-dreny aho hitarika an'ireo olon'ireo eny amin'ny 13 mai. Mandany lahy mody, efa vita ny akoro, efa vita ny momba ny odiny, efa milamina daholo ny rehetrarehetra. Ilaza mamono tena amin'izany fa tsy maintsy fantatra lahy ny marina. Chef de délégation amin'ny teny an'izany fa efa vita io. Dany lahy mody. Dia niravainay ilay olona. Saitsy ana amin'izany, tsisy filazana anay mihitsy zany fa nihiraka ny nomena anay hamono tena, andeha ho ery. Kanjo ka efa vita ny resaka. Io zavatra io dia nirekopeko tateoriana rehefa tafaraka tamin'ny olon'ny HVM izay mpifanina taminay moa tamin'izany fotoana dia hozy izy mihitsy zareo efa ela be any no niresaka ny filoha ny tim sy ny filoha anay. Efa taty anatin'ny deuxième tour, tsy hoe farany deuxième tour fa taty amin'ny voalohandohany mihitsy akory ary. Dia efa niresaka rehefa fanaraka. Dia jusque inona daholo moa zany ireo ezaka natao. Fa maninona no mifanafina sy zavatra tahak'izany. Ankoatr'izay, afaka naporofona fa mpamadika ny tolona i Andriamatoa Marc Ravalomanana ny avril 24. Nisy accord politika indray nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Fantatry ny rehetra fa nisy hetsika 73 député tamin'izany fotoana izany ary vokatra izay hetsika izay no nametrahana ny Andriamatoa Tsai Christian ho premier ministre tamin'izany fotoana izany ary nanomboka tamin'izany tsy afaka no esorina teo amin'ny toerana intsony i Tsai Christian ary mbola premier ministre izy ankehitriny. Tsara marihana fa fifanarana teo amin'ny Mapara, Antoko Tim ary HVM no nametrahana any Tsai Christian ary tao anatiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tompona andraikitra ny fametrahana ny Andriamatoa Tsai Christian. Somary nalahelo ihany i Tahina Razafinjoelina satria tsy nankasitraka ny fametrahana ny Tsai Christian na dia mambahoaka azy izy tamin'izany fotoana izany. Satria moa Andriamatoa Marc Ravalomanana no tompony antoko ary mpitarika ny antoko dia nandefitra ary nanaiky izay valiny fanapa-kevitra izay noraisiny antoko telo ireo i Tahina Razafinjoelina. Tonga ny avril 2018 ny 173 député. Aleo hazava-tsara amintsika rehetra fa tantara marina zany ary tsisy afenina. Ny fanendrena amin'ny Prime Ministre Tsai Christian ka accord politika nekeny rehetra na ny HVM na ny Mapara na ny Tim. Zany hoe ao anatiny nanaiky an'io Prime Ministre io tompoko ny Tim. Zay tsy afaka tsika hatramin'izao. Fa tsy hoe mialangalana tsika miteny tsy idiranay ao anatintsika. Ary tamin'izany zay dia somary nalahelo mihitsy tamin'ilay accord politika satria ohatran'ny fijerinay azy hoe ohatran'ny resy zany ny Antoko Tim satria tsy nanana ny ray hoe ministère de souveraineté.
ny ministère ny atany tokony lasany tamin'izany zany ny secret mandeha amin'izany fa dia tsy fantatra hoe naninona moa no tsy voaray fa dia azo lazaina aloha dia resy ny atokotima tamin'ny accord politique io zay moa tsy niditra atao anatin'ireny gouvernement reny zay le tenka hoe za mbola tsy nangataka na nila toerana isorako Andriamanitra fa ampia ny fahasoavana ny asa ivelomana amin'ny lafiny fanabeazana sy ny lafiny informatika tsy nila toerana mihitsy ny tenako fa dia zay ny avril 2018 apatsahivina ihany tonga amin'ny hetsika fotsy amin'izay isika mbola hitataratra fa mbola namadika ihany i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy tendranera soloneko moa tsy nyresany satria efa hitany ariary izy fa nanao propagandy ary nitaona olona ifidy fa nosingan'ny manokana Andriamatoa Marc Ravalomanana izay niaraka ny osiosy sy nitolona mitaky ny rariny ary mitaky ny fifidianana madio tamin'izany fotoana izany araka ny fanaran'izy ireo tamin'izany fotoana izany dia tsy mandray anjara amin'ny fifidianana raha tsy madio ny ao amin'ny CENI sy ny HCC raha tsy madio ny fikarakarana ny mombamomba ny fifidianana akory nefa ny aterana kay ny tima mitaona olona andeha fidy ary tratram-bodiomy ny SMS zay namparitaka izy ireo manerana ny nosy ary zay zavatra izay no antony nahatonga ny fisarahana teo amin'ny C10 na collectif des 10 candidats mariana fa efa nokitiany antoko volomboasary Taina Razafinjoela tamin'izany fa tsy nanaiky satria ny azy dia rehefa anao hetsika dia tena hetsika tokoa rehefa hitaky fiovana dia mitaky tokoa tsy nanaiky ny tambazana vola na nitambazana zavatra hafa izy satria manandanja aminy ireo olona ratra nandritra ny hetsika fotsy tsy lazantsika afa-tsy ny olona voatifitra tamin'ny vava teny Mamasina olona voatifitra naratra mafy tany Toliara noho ny hetsika fotsy tao ihany koa ireo mpitarotolona naratra toy ny Rivrakotovao André Robel Andriamatoa Marc Ravalomanana manana asiny amin'ny Taina Razafinjoela izany rehetra izany ka ny antony nandavan'ny fangatana nataony vovonana volomboasary izay miaradia amin'ny fitondrana tsy nandeha ary hitanareo zay hatramin'ny farany zay tsy nampifidy fa inona zavatra aseho efa nandeha be ny feo taty orindrina taty aloloha taty hoe mampifidy ny tim mampifidy ny tim nisy SMS avy eo tratra tena tratra ary nanaovana candidat folo fivoriana ahoany ty maninona reo mandefa olona mampifidy maninona inona ny antony fa amintsika ve ny zavatra tenenina ve tsy maintsy ivadiana inona ny antony anome légitimité an'le fifidianana fotsiny le io e fa maninona ny alefanareo mifidy ny olonareo izay ny antony nampisaraka tonga dia mahitsy anisan'ny antony lehibe nampisaraka ny kolektifa sy ny firaisakina hatria kosa na tsy ary tena voafitaka izahay ireo candidat folo ireo vavolombelona izany tsy misy tsy mahalala an'izany fa tsy tenenina marina no ny fanajana fa zany no marina tompoko zany no marina ary amin'izao vaninandro zao ane tsy izaho rery no hoe olona tao an-trano tim no sitaka fantatritsika tsara misy artiste tena engagé ibody namorona an'ireny hira fanevy reny maninona moa izy zao no misitaka tsy miteny tsony izy satria maninona averiko indray misy fifanajana ao aho tsy maintsy ifampiarana ao aho ny olona rehefa misy fanapahan-kevitra tokony raisina dia ifampiresao mbola nanamafy ihany Taina Razafinjoela tsy izy ihany no nisintaka avy tao amin'ny antokotiko Madagasikara fa maro tsy laza fa tsy ny mpanakanto-body ary iny tokoa fa nivoaka tamin'ny fahangina ny mpanakanto-body tao amin'ny page Facebook-iny araka ny hitantsika ty dia somary lava ny lahatsoratra izay nataony fa na dia zany afaka fitinina toy izao izany mampalahelo izy fa nidiran'ny virus ny antokotima ny tim amiko izy dia toetsaina sy fomba fiainana izay teraka tao anatin'ny tolona tamin'ny taona 2002 say mijoro amin'ny fahamarinana tsy kanosa indrisy miova nefa zanankehitriny ho ibody satria fa maro ny vavaratsy teny tsy ambinina manao stratégie maloto anapotehana ny hafa izay tsy mitovy hevitra ary mampalahelo dia zao ny ao an-trano ihany no mandripaka ny ao an-trano ka lasa manaratsy ny fitaovana politika eto amintsika samy namako daholo itody Ravalomanana sy Taina Razafinjoela ho izy samy ankaiky ny foky ireo kanefa tsy maintsy mametraka masontsivanao mba ahafany saiko misafidy hoe iza no efa vonina inona no vinany tsirairay iza no mifanankaiky kokoa
amin'ny filany arivo sy ny tombotsoany ombonana dia Itaina Razafinjoel no vidiko hoy Bodo tao amin'ny page Facebook-iny. Ankoatran'izay rehetra zay nanaprofo Itaina Razafinjoel fa tsy Judas izy ary tsy nivadika amin'ny antoko tia mivelively hatram'izay ka hatram'izao naka ohatra tamin'ny 7 sy 4 13 sy 4 ary amin'izao 14 sy 4 zao. Telefôny izy nanampy ny antoko tiako Madagasikara gratuit maimaimpona ho fanohanana ny antoko ary ho fanohanana ny asa ho an'ny tanindrazana. Ohatra tamin'ny 7 sy 4 mainy orinasa fanaovana gazety ny Andriamatoa Marika Ravalomanana ka tsy afaka nanonta gazety tamin'izany fotoana izany. Tany amin'ny orinasa ny Itaina Razafinjoel no natao ny fanotana gazety isanandro ary maimaimpona tsy nandoavam-bola. Ary tamin'izany fotoana izany dia tena riska no noraisin'ny Itaina Razafinjoel satria no tadiavin'ny fitondram-panjakana fatratra ny orinasany izay nanonta gazetiny tamin'izany. No amafisiny fa tsy nisy takalony ary tsy nanantena ninninna, tsy nanantena seza na zavatrafa fa natao tamin'ny fomadio ho an'ny antoko timma sy ho an'ny tanindrazana. Satria ndao tsika hiverina kely ny tantara aloha. Ndao hiverina kely amin'ny tantarantsika ary anazavako anareo hoe za marina ve le hoe Jodasy lazaintsika hoe devoly Jodasy. Taona 7 sy 4 maya ny orinasan'ny Flora Valomanana fanaovana an'ireny impression na gazety ireny. Tany amin'ny orinasa izay nitantaniko orinasako moa zany no natao maimaim-poana ny gazety mpivoaka isanandro. Tamin'izany fotoana izany ny fampitediavana izahay izy ty orinasa manao an'ity gazety satria efa may le fanotana azy fa manino izy mbola mivoaka foana. Fampitediavana izahay hodorana saitsainao amin'izany maimaim-poana za mbola tsy hitan'ireo nanao ministra talohan'izany natao aorianan'izany fa zany zay mahatonga anay miteny sakrifisy any amin'ny politika, etika any amin'ny politika. Rispo ary sorako manokana an'ireo ekipa niara niasa tamin'izany fa tena risky na ny manatrota azy amin'ny alina na ny manatitra azy eny akoron-drano. Tena zany tena hoe harcèlement afenina fa nataonay zany amam-bolana maromaro. Zany fotsiny miporofiteneniko anareo hoe dinio tsara rehefa miteny hoe iza no mivady maimaim-poana ho azy, tsisy takalony, tsisy volany raisa, naka risika ho an'ny foto-kevitra. Porofo ankoatr'izay tsy nivadika amin'ny antoko timy izy ary nateo foana nanampy ny antoko ny taona 13 sy 4 izy no directeur de campagne tamin'izany fotoana izany nanohana ny firotsako fidiny Jean-Louis Robinson. Asa maimaim-poana no natao tamin'izany tsy nisy na dia ariary aza avy tamin'ny antoko no nanaovana izany rehetra izany. Tao anatin'izany ny famoam-bola, ny gazoaly ho an'ny fiara entina mivezivezy, nomena maimaim-poana avokoa ny fitaovana teo am-pelantanana toy ny gazety, ny radio sy ny sisa. Ary vokatr'izay dia nahazo larana voalohany i Andriamatoa Jean-Louis Robinson tamin'izany. Rehefa tonga nefa ny deuxième tour dia nesorina teo amin'ny toerana directeur de campagne Itaina Razafinjoel sy ny ekipany niara-niasa tamin'izany. Ny tena nanaitra dia zao vazaha no nahasola azy ireo ary no karamaina $600 par jour ary par personne ary miisa 10 ireo vazaha no karamaina ho directeur de campagne tamin'izany fotoana izany. Ny tena loza dia zao mbola Itaina Razafinjoel sy ny ekipany no manatitra ny karaman'ireo vazaha 10 teny amin'ny hôtely izay nametrahana azy ireo. Raha totalina dia eo amin'ny $3000 eo ny totalin'ny karaman'izy 10. Nefa Itaina Razafinjoel sy ireo niara-niasa taminy dia niasa gratuit. Afaka milaza isika fa tsy ny olona rehetra no mahavita an'izany fa Itaina Razafinjoel dia navita an'izany sy ny ekipany izay niasa maimaim-poana tamin'izany fotoana izany. Rehefa hita fa tsy nanao ninninna ireo vazaha ireo ary tsy mahafantatra ninninna momba ny Madagasikara dia nesorina ary naverina nantsona indray Itaina Razafinjoel naverina teo amin'ny toerana directeur de campagne. Fa noho ny fitiavana tandrazana dia nanaiky an'izany izy ary izay fanaovana tsinotsinona azy ireo zay no antony anankiray na risy ny candidat team. 13 sy 4 nitantana ny campagne ny candidat Jean-Louis Robinson tenako ary niaraka tamin'ny team tamin'izany. Premier tour za no mpitantana ny campagne na hoe directeur de campagne. Voalohantsika izay manao campagne io direction de campagne gratuit
maimaimpona zay tsy mbola nangataka karama tamin'ny asa nataonay eny fa na de fonctionnement hoe gazoaly tsy nisy an'izany tany fa ny tena ary nanaraka satria na ny gazeta na ny radio ny tantaninay dia nomena manontolo akoatra n'ireo fandaniana madinidinika ahafahana mandroso manaprofo an'izany ny directeur de campagne namako tamin'izany zay monina any Canada fa tena hoe namono tena ho an'io tonga ny deuxième tour nalany zahay ndroana mihitsy moa zany hoe tsy mahafapo le vokatra voalohany iny fa aleo ovaina olo-kafa nandroso nefa fotoana efa hoerinandro nandroso ny campagne tsy naomby mihitsy ary tsy tafahetsika ny candidat sy ny ekipa dia natsona indray zahay zay zany raha olona sarotiny dia tokony tonga dia tezitra dia ny sasany ary mety tonga dia mivadika any amin'ny ilany fa zay tsy nanao an'izany natsona indray zay dia tonga indray zahay apio tsisy titre zany tsisy hoe inona ny asanay fa dia apio indray io apio rehefa tsy maintsy afaka io tsy maintsy mety io dia nanome zay tratra zay vita rehetra mazava ho azy efa tara le fiovana hevitra ary za dia samy teny hoe mety ho anisan'ny naharesy antsika ihany zany profo afaka ohatr'izay teo foana Taindrazafinjoelina nanohana ny candidatim tamin'ny taona 2014 nanohana indray any candidat Lalora Valomanana izy ho ben'ny tanan'ny Antananarivo nanampy tamin'ny hery manontolo izy toy ny efa fanaony ary tena naomby tokoa zany lasa ben'ny tanan'ny Antananarivo i Lalora Valomanana tamin'izany fotoan'izany moa nomena ny Lalora Valomanana ny dedikasany Taindrazafinjoelina hoe Antananarivo numérique fa mampalahelo fa nololavin'izy ireo zany tsy fantatra zay ny antony mandraky ty androany nandeha indray ny fifidianana ben'ny tanàna 2015-2018 nisafidy ny candidat Lalora Valomanana ny antoko-tim nanampy indray zahay nomena ny gazeta nomena ny radio nanampy indray zahay ary nonjay izy lany dia natolotray arak'ilay ny zavatra ny tantaraina ireny natolotray ny vina numérique io Tananarivo numérique natolotray ny maimaim-pona miaraka amin'ny solosaina natolotra andao atao ty satria ho fanomanana fifidianana ny ray aman-dreny amin'ny 2018 aleotsika manao zavatra dia zay moa tsy mahalala ny antony fa lavina moa le izy tamin'izany zay tsy mahalahelo amin'izany zay izy indraindray misy mieritreritra zany ny tena hoe misy antony indraindray hoe tsy takatry ny tena tsy maninona fa dia natolotray teny vavolombelona zany ireo conseil municipal miara-niasa taminy fa nation conseil municipal io nation dafy directeur administratif et financier tamin'izany nation daholo le izy fa bon tsy malahelo amin'izany zay fa zany aloha ny tantara marina natolotray io vina hoentanay ankehitriny io Tananarivo numérique natolotray tamin'izany maimaim-pona tsy nisy hoe mitady vola ho anazy zay le ataoko hoe sacrifice ny politika aminay tamin'ny taona 2014 iny fa mandraky ty androany dia mbola mijoro hatrany Taindrazafinjoelina manampy ny antoko-tim amin'ny asa rehetra izay ilain'izy ireo profon'izany mbola manampy an'ireo milatsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna amin'ity taona 2014 ity izy na dia tsy ataony dokam-barotra ho fantatry ny maro azy fa manampy ary manampy tosika foana ny antoko-tim nivoaka tamin'ny fahanginany Kotilila Maitsoampo manoloana ny ampamoaka izay nataony Taindrazafinjoelina tsy manakambara firy izy amin'ireny rehetreny satria anisany efa nivohy izany resaka izany tao amin'ny pejiny izy nandritra ny fotoana lavalava izay hoe Ravalomanana no mpamadika ny tolona hatramin'izay ary Ravalomanana no fototra mamotika ny fanoherana fototra mampatanjaka ny antoko TGV fototra mampijoro sy mampatanjaka ny fitondrany Andry Rajoelina no amafisiny ny ampamoaka izay nataony Taindrazafinjoelina tamin'ny fifidianana 2014 nanaiky ho resy Andriamatoa Marc Ravalomanana satria no tambazana zavatra maso ho azy toy ny hoe tsy kitihana ny orinasany tsy resahana ny momba ny hetra zay tsy voalohany ary avela malalaka izy amin'ny fandraharahana zay ataony hitany rehetra taratra tamin'izany lasa filohan'ny mpanohitra i Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa nanaiky ny ametraka ny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena ny taona 2012 ary ny fipetrahany Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny filohan'ny mpanohitra no namotika ny fanoherana satria tsy tena mpanohitra izy fa saritsarina mpanohitra ny tamin'ny fifidianana tamin'ny 2012 dia nanaiky resy Ravalomanana satria mitambazana
misy dilana atao zany hoe tsy kitihana ina moa zany ny orinasany ravalomanana ny trosany ravalomanana amin'ny fanjakana sy ny inona koa moa zany de avela manao ny business malalaka izy saingy ekeny ny résultat zany ny Andrajoelina miakatra filoham-pirenena de izy zany de apetraka hoe izy no lehibe ny mpanohitra mba monopoliseny zany le resaka ina moa zany fanoherana de raha vao misy fanoherana tady mafimafy zany io de anjaran'ny ravalomanana no mibahana an'io izy mpanohitra nefa izy tsy manohitra mihitsy ny tena marina tsy manohitra mihitsy izy tantarainy izy moa Taina Razafinjoelina en vidéo non de terre rehetra mikasika ny zavatra mandalo Madagasikara hatrany amin'ny 2013 ravalomanana ny tena fosotra tsy manjary amin'ny io resaka politika io ary izy mamono atsika i fitondrany Rajoelina iny hoe tsy matanjaka be araky ny ataony amin'izao fotoana zao raha tsisy ny ravalomanana miaraka tsikovakomba aminy ary zay ny tena olana raha ohatra nahazo dila tany ambadibadika tany ravalomanana de mipetraka izy hoe tena ina moa zany za tsy miditra politika tsy hanohitra tsony mbola hafahafa mbola azo ekeny zavatra zay fa izy mitsangana ho mpanohitra nefa tsy mpanohitra zay ny tena fitaka hoavana ho an'ny vahoaka ankoatr'izay nitodika manokana ho an'ireo fanatika ny team na fanatika n'Andriamatoa Marika Ravalomanana ary nosingian'ny manokana tamin'izany i Fidèle Razarapiera sy Maître Hanitra nitodika manokana tamin'ny tanora team ihany koa izy mba ho tonga saina manoloana ny famoahana ny tena zavamisy eto amin'ny firenena i Kotrila Maitsoambo no amafisy indray mandeha tsy matanjaka io fitondranan'ny Rajoelina io fa politika maloto lalaovin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no mampahazo aina azy no mampatanjaka an'ity fitondrana ity voa mafy ianareo izy indrindra fa ianareo mbola tanora izay milofatratra ho an'ny tanindrazana nefa diso toerana raha tena tia tanindrazana tokoa ianareo tanora ao amin'ny tiako Madagasikara dia eritrereto tsara ny foto-kevitra zay arahana nefa i ravalomanana sy ny team ny tena mpamadika mampilentika n'izao firenena zao magnino mahatonga ny Rajoelina amin'ny geste be reny ny geste be amin'ny décapotable zetrehatra satria tena manjaka tanteraka izy nargeny ny opposition tsisy raha rahinina izay opposition zay tiany atao io zany anao autoroute izy autoroute na firy miliara zay ve no ino priorité ny gasy ny ranson raha tsisy ny pompe raha tsisy de tsisy mihitsy député nizaniza manohitra an'izany fandaniam-bola be tamin'ny resaka inona moa zany Kianjam-Barea 4 millions d'euros nefa nantsasany akory mahavita kianja manara-penitra doatra zany fandaniam-bola rehetrehitra io zay tiany any Rajoelina atao de mipasy satria tsisy opposition mihitsy noho n'inona noho ny fanarahana ambadika ataony Ravalomanana amin'ny fitondrana ao lazainy Taina Razafinjoelina dolidolo malalaka tsara ka tsy haiko inona ndray mbola azo cozine lisany team lehibe taimbavy eto rehetra inona mbola azo lisany cozine surtout zavatra manomelagy de tony idelina kely be zesta tay ohatra ny nefa alika kely Ravalomanana tsisy lavana azy na ry anitra reny mandroborobo foana amin'ny Ravalomanana isan'andro nefa Ravalomanana tena fosotra mpamadika mpamitaka firenena mpamitaka ny ina moa zany ny mpanao politika rehetra ankoatr'izay nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Generaly Désiré Ramakavelo tsy manakambara firy manoloana ny ampamoaka nataony Taina Razafinjoelina izy fa vao maika nanoana iny fihetsika iny izy satria tena ilaina ny fanaovana ampamoaka raha ohatra ka efa tafahoatra ny fanaratsiana sy fanosoram-potaka raha ohatra ka mangina manoloana ireo tsirariny sy fanaratsiana dia heverin'olona fa marina ireo tenenin'ireo mpanaratsy ireo inoana fa ny fanaovana ampamoaka no mety ampiova ny fanaovana politika eto amintsika ary manosika ireo mpanao politika maloto hiala amin'ny fomba ratsy manokana ilay tsy tokony amena mahazovahana ny ataontsika hoe fisalatsalana satria lasa miteraka zavatra hafa mihitsy amin'ny fahitan'ny olona anao hitanao fa zao rehefa mohatra anao ka mangina eo anatrehan'ny tsirariny sy ny fanaratsiana de verin'olona hoe marina ny tenenin'le olona manaratsy anao
de hoy aho hoe raha miainany fahamarinana ianao de tsy maninona mihitsy ataovy ary ampiovangambany a fomba fanaovana politika eto Madagasikara fanaovana ampamoaka tsy fifanenjena fankalana fa hoe anova ny fijeriko ny fanaovana politika eto Madagasikara amatra-piasany aloha de manantena satria ny asy tena hoe tsy rendrarendra fa zay ahasoa amiko zany tena zava-dehibe mihitsy ary mino fa hitazona ny teny nomeny ary izy zay miteny zany nge mba fataro ihany anie hoe inona moa no zavatra azo lazaina hoe mampiavaka ny olo io olo io ny manam-pahaizany fa tsy hoe olona be vola fotsiny ary ny olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana manam-panahy ary ny olona mpanam-panahy mandatanteraka ny teny omeny amiko zay fotsiny fijeriko azy fijeriko azy amin'ny mampanabeady zay ny tsara eto mpamarana dia miverina amin'ny fototra hijoroan'ny politika ny Taina Razafinjoely isika raha naminy manokana dia tsotra sakrifisy sy etika ny politika arak'izany ilaina dia ilaina ny mitondra fanoherana tena izy ary mahasoa ny vahoaka mahasoa ny ity Madagasikara malalantsika ity eriko indray misy fifanajana ho aho tsy maintsy ifampiarana ho aho ny olona rehefa misy fanapahan-kevitra tokony raisina dia ifampiresao fa tsy fitapitahana zany ny zavatra marina zao teneniko anareo zany ny politika dia sakrifisy nanaovanay politika hatramin'izay dia sakrifisy fa rehefa hitanay kosa hoe misy fanontaniana maromaro tsy voavaha tamin'ny 2019 dia izany natonga anay nirotsaka tamin'ny 2023 ary natao anatin'izay forontsahana zay ary marina fa mpifaninana zay sy président Ravalomanana fa nivonjeko izy mahalala an'izany izy mahalala an'izany daholo garde de corps zay ilay antsoina hoe politika ankehitriny ndray banjina no avitsika andao tsika hitady fanoherana tena mitondra soa ho an'ny vahoaka reny ny afera volamena tao anaty coffre tsy hita tsaroantsika tsara zany nisy enquête parlementaire ve mba niainga nisy enquête fotsiny zao ve tokony ataon'ny député mpanohitra mba niainga reny ny volamena tany Komoro teneniko anareo fa voatonona ny anaran'olona tsy misy enquête tsisy endrim-panoherana hitatsika sy azontsika tsapaitanana mialatsiny fa anjaratsika no miteny hoe ohatrany raitskombakomba ve zany nefa zavatra tena azo tsapaitana stade Barea 70 millions de dollars nefa aveo tsy nahazo homologation akory mba anisany tsangana aveo solombava mba hoaka azadiny anara solombava mba hoaka dia aiza le fanoherana zany fanoherana zany fanoherana tena mitondra soa ho an'ny firenena ary izay faneho-kevitra izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany azadiny misabônisy manisy zay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray